Mama Volahavana Germaine Nenilava, ny taranaka ny teny fikasana mpanompon'Andriamanitra vavolombelona eo amin'ny firenena. Famela belarana ataon'ny Dada Rainisoalambo Rabarihoela Akiaraka mpampianatra. Tamin'ny fotoanandro rehefa hita fa nitatra sy nitombo ny asan'ny toby Ankaramalaza dia nisy olona iray nanontany an'i Mama Nenilava nanao hoe tsy mampana anao ihany ve tompoko hoy izy, zao fitombon'ny asanao zao sao sanatria hanao toy ny afo mololo, zany hoe midona prehitra kanjo vetivety dia maty. Dia namaly azy Mama nanao hoe ny an'Andriamanitra tsy mba mihena fa mitombo sy miroborobo mandraka riva satria Andriamanitra na fampitomboana izy araky ny Korintiana voalohany toko fahatelo andiny faenina. Hoy tokoa ny voalaza ny tenin'Andriamanitra faharoa na ny andiny teny momba ny taranaka voasoratra ao amin'ny boky ny Isaia toko efatra amby dimapolo ka ny andiny fahatelo tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny taranakao hahazo ny jentilisa. Hevitra roa mifameno no azo ilazana izany. Ny voalohany dia ny hoe hahazo hatrany amin'ny jentilisa ny fanapahan'ny taranakao. Ary amin'izany dia tsy mba ho babon'ireo izy fa izy no hambabo azy. Araky ny teny efa nomeny Jesosy ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary ny vahiny honina ao Jerosalema no avozona io taorian'ny fahababon'ny Israely ka hiandry ny ondry amanosinareo ary ny hafa firenena ho piasa tany sy ho mpamboatra tanymboaloboka ho anareo fa ianareo kosa no atao hoe mpisorony Jehova. Isaia toko faha 1:15. Izany dia teny manambara ny mahatompo ary tompo-tokana an'Andriamanitra izay manapaka ny zavatra rehetra ary manapaka izany ho an'ny olony. Dia araka voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy mitompo ray zany ka nanao azy ho Jesosy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany. Dia ny fahafenoana izay mameno zao zavatra rehetra zao amin'ny rehetra. Efesiana toko voalohany andiny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Ny hevitra faharoa ny amin'ny hoe ny taranakao hahazo ny jentilisa dia ny hahatonga ny jentilisa koa ho zanaky ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny teny fikasana dia tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny efa zanak'Andriamanitra sy ny ankonan'Andriamanitra irery ihany fa ho an'ny hafa koa. Dia araka ny voasoratra hoe ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'i Jehovah Andriamantsika hanatona azy, hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia toko faharoa andiny fa 7:30. Dia araka ny teny Jesosy zany manao hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko ary ho tonga andiny iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Jaona toko 7:40. Tsy mba nitahiry ny teny fikasana ho azy samy rery tokoa ny mpanompon'Andriamanitra na koa ho an'ireo zanaka nipetra teo akaikiny fa nirahina mba hanambara sy hizara ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Koa dia tsy nifidifidy na nanakatsakana zay olona manatona azy izy ho an'i Jesosy zay ny tena nanao hoe izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jaona toko 7:30. Fa ny fitiavan'i Kristy velona tao aminy no nampisokatra ny fon'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra tsy ankanavaka ary indrindra koa ny hainy ny taranaka ho avy ka nanafarany tamin'ny zanaka taminay zany nanao hoe amin'ny anaran'ny tompo soraty ny boky ho an'izay nahita sy ny tsy nahita ahy ary ho an'izay nahalala sy ny tsy nanalaha ho izy fa natao ho azy ireo izany. Fa ny tompo dia miantso tokoa ka dia tsy zoviana amintsika ny amin'ireo jentilisa lazainako hoe ny tsy mino ary maro izy zao zay tonga nandray ny famonjena tamin'ny alana mpanompon'Andriamanitra Mama Nenilava sy ireo zanany. Tsy zoviana tokoa fa
ny ampitatra ny ambandain'ny fanjakan'Andriamanitra izany araka ny tendrin'Andriamanitra voalaza amin'ny 2:7 amin'ny Isaia 4:10 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo halalao ny toerany ilainao ary aoka ho enjanona ny ambaindainao ka azo vela hisy iketrona halavao ny kofehinao ary oreny mafy ny tsy madainao fa hitatra any amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia hianao ary ny taranakao hahazo ny jentilisa ka dia asinimponina ny tanàna lao raha kapokariavana dia fandresena sy fahombiazana ary voninahitra no ampombain'Andriamanitra ny taranaky ny teny fikasana eo anivony fiseraserany amin'ny jentilisa ary ny antoka izay nomeny tamin'izany ditantsika ao amin'ity toko fa 4:10 ihany dia araka mivoasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny fahamarinana no hampiorenana anao aza manahy ny fampahoriana fa tsy atahotra ianao na ny fampatahorana fa tsy anakaiky anao izy zany na dia misy miara-mioko aza dia tsy avy amiko izany ary na iza miara-mioko hamely anao dia ho tonga iandany aminao na ho lavo noho ny aminao kosa ny fiadinana rehetra zay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ambinina ary ny lela rehetra zay miady aminao dia ho resenao lahatra zany hoe ampangininao izany nolovan'ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinany avy amiko hoy Jehova Isaia 4:10 4:17 raha tanteraka teo amin'ny fiainan'ny Mama Nenilava sy ny taranany tokoa izany teny fikasan'Andriamanitra mahery sy azo antoka izany dia noho izy hita fa nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra tao amin'ny asa fanompona izay napetraky ny Tompo taminy nandeha tamin'ny tahotra sy ny fankatoavana azy fa hoy ny teny filamatra sady fitsipika izay nantery mandrakariva teo amin'ireo zanaka sy mpiara-miasa taminy dia tsy indrany fa ny teny Paoly apôstôly manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy hampanaoviny Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa Romana 10:20 ary dia atonim-bavaka fanaony matetika ny hoe ny angatahako aminao Jesosy amin'ny fanaovana ny asanao dia fahendrena ary dia izany koa no mbola atonim-bavaka izay nilaoko ny vavany ary nytonony farany ho an'ny taranany mialohan'ny nandraisan'i Jesosy azy ho any amin'ny fanjakany mandrakizay tamin'ny 20 janoary taona 770 izany dia hita tamin'ny fiasan'ny fanahy mpahendrena izay men'ny Tompo ny mpanompony ny fahamalinana teo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ka niarovany ny tenany tsy atoko tena noho ireo fanomezam-pahasoavana samihafa ary tsy vitsy izay nomeny ny Tompo azy fa ny antehitra kosa tamin'izy Tompony dia Jesosy Kristy ary izy irery ihany fa hoy izy tsy haiko ny manao asan'Andriamanitra tsy miaraka amin'i Jesosy mamehy io zany ary dia tanteraka tamin'izany ny teny vavolombelona izay nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Korintiana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo fa nadia velona amin'ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadin'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana n'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky any Kristy Korintiana 4:7-5 raha bangoina dia namela ohatra velona ho an'ny taranaka tokoa ny raiamandrenin'ny raha tsy aivona ny fahendrena izay nomeny Tompo azy tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fitariana ny olona ho ao amin'ny fanjakan'ny lanitra fa marina taminy araka ny teny voasoratra amin'ny boky Daniela mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary izay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratr'i ny lanitra ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandraky izay doria Daniela 2:17 araka izany dia nambinina sy hita ho mahery tokoa ny taranaky ny teny fikasan'Andriamanitra satria izy Tompo izay tompony hery sy ny fitahiana rehetra no momba azy ireo Matteo 4:17 fanampiny Jakoba 1:17 eny
momba ny azy tokoa Andriamanitra ary miadiny olony, satria efa nandidy fitahiana sy fiadanana ho an'ny olombo afidiny izy, zay miray antoka aminy dia ho an'ny mpanompony sy ny taranany izany. Ary dia izany no anteriny amin'ny alalan'ny andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianaran'i Jehova ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Eo no andiny teny fahatelo mikasika ny taranaka amin'ity boky Isaia toko fa 4:10 teny men'ny tompo ny mpanompony mba ho fanorenana ny fiantsony sy ny asan'Andriamanitra zay andrany azy. Iny ary no azo toika ambara ny momba ny andiny fahatelo ambin'ny folo, averatsika vakiny indray amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampy anaran'i Jehova ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Ny hoe efa samy nampy anaran'i Jehova ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao dia milaza ny fanorenana tsara sady tonga lafatra zay omen'Andriamanitra ary mbola omeny ny zanaky ny teny fikasana rehetra. Tsy natao herikerika izy ireny na isalasala amin'izay inony na mbola hitady saina na fampianarana hafa amin'ny tokony ataony na ny akafa, araka ny Isaia 1:7-10 fa nataon'Andriamanitra ho feno ny fahendrena sy ny fahalalana avy aminy ary avy amin'ny mivantana dia olona nataony ho manana ny Jesosy Kristy, araka ny Korintana 2:4-10 mahafantatra izay inony, araka ny teny Paoly eo amin'ny Timoty 2:2-12 ary tsy ampianarin'olona fa ampianarin'Andriamanitra, Galatiana 2:1-9. Koa ny fenitra izay naperak'Andriamanitra ho azy ireo raha ny teny Paoly apôstôly no zoina dia ny ahatonga azy ireo ho lehilahy lehibe mahatratra ny hohatry ny halehiben'ny fahafenon'i Kristy, araka ny Efesiana 4:17-20. Ary satria iray aina sy iray asa ary iray ady amin'ny mpanompon'Andriamanitra raiamandrenin'ny ny taranany dia omen'Andriamanitra teny fikasana azo antoka izy ireo mba ampiorina azy, ampiorina azy tsara dia toy voalaza eto hoe ho be ny fiadanan'ny zanakao. Ary satria koa indrindra zanak'Andriamanitra izy ireo, araka ny Jaona 1:12 dia Andriamanitra zay nifidy azy mihitsy no miantoka azy tsirairay, araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, Isaia 5:1-12. Eto dia voalaza manao hoe ho samy efa nampianaran'i Jehova, dia tahaka an'i Jesosy zay nampianatra mivantana ny mpanompo vaviny izany. Tantara lehibe moa zany indrindra nampiakarana azy tany ambony mihoatra ny indray mandeha. Koa dia omeny azy ireo koa ny fanahiny dia ny fanahy masina mba hampianatra azy ny saina mampahendren'Andriamanitra sy ny tsy ambaratelo ny fanjakan'ny lanitra, araka ny Jaona 4:5-5:12 dia tahaka ny sakaiza zay tsy mba hanafenana ny momba ny tena araka ny tenin'i Jesosy manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataony ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Jaona 5:12-12. Omen'Andriamanitra tokoa ny fanahy masina hohosotra mampianatra ny zanaky ny teny fikasana, mampianatra azy ny zavatra rehetra eny na dia ny saina lalina zay n'Andriamanitra azy, araka ny Jaona 1:2-7, Koretiana 1:2-10, ary dia amin'ny alalan'ny firaisany amin'i Jesosy no ahatanteraka izany, satria araka ny voasoratra hoe ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra, dia eo amin'ny Kristy izany, araka ny Kolosiana 2:7. Ankoatra izany dia ho zanaka hanana zo sy anjara eo amin'Andriamanitra tokoa izy ireo, satria izy tompo no efa vonona ny hiantoka sy hikarakara azy, ary tsy hitsitsy ny fitahiana izay omeny azy, fa ho tanteraka aminy, araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa, andatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra,
dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Deuteronomy 20:22 sy 13. Ho be tokoa ny fiadanan'ny zanaky ny teny fikasana, dia ny fahafenony fahasoavan'Andriamanitra ao aminy. Ho fahafenona hanana ambiampy izany, tahaka ny Davida zay ny tenanao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 3:5 sy 4. Sy ny tenin'ny zanapôstôly izay nilaza nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tamin'ny fahafenony no andraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona 4:4. Izany dia toa an'i Jesosy zay ny tena nanao hoe iza mino ahy dia hisy ony rano velona hiboiboky avy ao ankibony, araky ny voalaza ny soratra masina. Jaona 7:5. Inona rehefa zany amty hoe fiadanana be zay ambaran'ny teny fikasana ity? Inona ny fotom-piorenany? Tsy inona riavana fa ny fahafenony fahasoavan'Andriamanitra tokoa zay omeny ny olombo afidiny, ary ataony mitoetra ho aminy. Omeny ireo zanaky ny teny fikasana zany, ka ny fototra zany dia ny firaisan'ireo am' Jesosy mandrakariva dia am' Kristy ilay andrin'ny fiadanana, araky ny Isaia 7:5, sady tompo ny finoana no mpanefa azy. Hebreo 2:2. Ary noho izany, izy ireo dia tononona ho zanaky ny fiadanana araky ny Luka 10:4, tsy vahiny fa tena tompotrano ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona 5:5, Efesiana 4:7, mandova an'Andriamanitra ary piray lova am' Kristy araky Romana 5:7. Ary izany dia mba hatanteraka ny teny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny zanaky ny mpanomponao handro fa izay, ary ny taranany hampitoerina, na koa hoe hahita vity eo anatrehanao. Salamo 2:1-7. Raha kapoka ny teny hoe samy hoe fanampianaran'i Jehovah izy ireo, dia midika tanteraka hoe samy nataony ho tonga mpianany, ho akaiky azy, ho akaiky ny fony, ho tonga mpandala sy mpanaraka, ary mpiazona sy mpitahiriny fampianarany rehetra. Eny, ho mpiray antoka amin'Andriamanitra amin'izany. Jaona 8:30, 4:12. Zany no mahazanaka sy taranaka azy ireo tokoa, ary antony mbola nyrany Jesosy azy ireo toy na nyrandreo mpianany 12 izay manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mateo 20:7. Izany tokoa no fikendren'Andriamanitra, kanefa koa dia miankina amin'ny safidiny tsirairay zay voafidin'Andriamanitra nantsoiny ny ahatena zanaka azy sy hahampandova azy marina, dia amin'izy manaiky sy vonina ny hianatra amin'ny Tompo, hiankina amin'ny Tompo, fa izy no mpampianatra tsara indrindra. Izy manaiky ny hitandrina sy hampiatra zay rehetra nampianariny azy. Izy manaiky ny hanoa sy hanompo ny Tompo marina amin'ny mahatompo ary tompony azy. Dia izy ekeny ho tompony tokoa zay amasininy ao am-poniny, araky ny Petera 1:7-5, ary ny hanaja sy hanome vonahitra azy amaharainy azy, razoina ny Malakitoko 1:5, fa tsy ny hoe izy andeha araky ny sitrapony na ny fisainana maha-olona azy fotsiny ihany, dia aranofo izany ho isika. Fa ny fandalahana ny tena mahazanaka dia ny manaiky ny mampianatra azy, makatory zay lazain'ny mpampianatra azy, ary mpianatra tsy misaraka amin'izay mampianatra azy izy amin'izany, fa izany no fepetra lehibe zay azony ny fiadanany, ary tombony zany mandrakariva ho azy toy ny fanaka voafidy zay natao ho fany omboninaitro ny soratra masina sy ho fitondram-pahasoavana. Asan'ny apôstôly 7:5, Timoty 2:2-2:2. Mazava loatra ny teny fanambarana zay nataon'ny Tompo momba ny fampiorenana ny fitahiana teo amin'ny Israely olony manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra,
izay andidiko anao anio dia hasanatra Jehovah Andriamanitra ao ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao ny sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao. Deutéronomie 20:1-2. Zany hoe mandray, mitahiry, mampiatra, miaina ny tenin'Andriamanitra ary manao izany ho antony fahavelomana. Rehefa izany, ary satria efa nataon'Andriamanitra ho mpiombona antoka ny raiamandreny sy ny zanaka, dia tsy mahagaga raha ny tanatoerana lehibe tao amin'ny fiainan'ny Mama Nenilava sy ny tantarany, ny asa lehibe manokana izay nampanaoviny Jesosy azy sy ireo zanany, dia ny momba nanjoina hoe faniompanokanana azy. Koa dia mipetraka avy hatrany ny fantaniana manao hoe mety hisy fifandraisan'io asa-pamantarana masina sady lehibe io ve ny mikasika ny taranaka na ny zanaky ny teny fikasana. Inona no mety ho fikendren'Andriamanitra ho azy ireo amin'ny alalan'io asa io? Izany ry havana, raha sitrapon'Andriamanitra no fizarana farany izay entintsika eto amin'ny alalan'ireo famirabelarana izao izay momba ny Mama Volahavana Germaine Nenilava sy ny taranaka, ary dia ho voninahitr'Andriamanitra izay efa natao sy mbola hahatanteraka ny famaranana izany.